tsy ny filohampirenena ihany andatraka orany ary tsy ny filohampirenena amorona angofo fa itsika vahoaka dia itsika le fanabiazana mihitsy ny tsy ampy ny vahoaka dada tsy mitondra vahaolana zany ny vahoaka za mialatsiny aminao tsy hisy gasy ho tonga saina hiasa tsony eto satria tenenina hoe aiopisolelaka dia io namany orange io dia namany zao tompona ndraiky satria fa miala ny président république nikorotana ny vahoaka n'Antananarivo manoloana ny fahatapahan'ny jiro sy ny tsy fahampin-drano lava eto Antananarivo efa herinandro maromaro izay. Tsy mitsaha mitombo ny fitokonana an-dalambe satria tena efa feno ny kapoaka ny vahoaka manjifa ny jiro sy rano avy amin'ny orinasa Jirama. Mijaly, mitaraina mafy ary mangataka vahaolana faran'izay aingana ny vahoaka manerana ny tanàna rehetra tato ato. Ny faraparany teo zao dia nisy hetsika teny Ambohipo izay nisamborana olona maromaro ka mahakasika an'izany olana goavana izay seritrain'ny vahoaka malagasy izany indrindra ny lohahevitra tao amin'ny fandaharana Tondresaka tao amin'ny fahitalavitra TV+ Madagasikara tamin'ny Alahady fa 7 ny volana Oktobra 2024 lasa teo. Ny fandonany hevitra teo amin'izy 4 mirahalahy reto i Hermanjaka Tsilavy Manantsona ihany koa Rima izay filoha nasionalin'ny vovonana mifanampy dia miara-mandroso, i Paolo Emilio Raolonarivo filohan'ny Sinady, Rado Randrianarjon mpikampana sady mpanorona ny platforma Antso ary Arfidy Ramanamdraibe mpanao gazety mifantoka amin'ny resaka politika. Nafampana ihany ny adihevitra teo amin'izy 4 mirahalahy ireo mahakasika an'ity fahatapahan'ny jiro sy ny tsy fahampin-drano eto Madagasikara ity. Samy naneho ny heviny avy izy ireo mahakasika ny tena olana mahatonga ny fahatapahan'ny jiro lava sy ny tsy fisian'ny rano ary ihany koa nanome ny vahaolana izay mifanandrify amin'izay. Tsy dia niova tamin'ny resaka nataon'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny fotoana nandalovany tao amin'ny fahitalavitra TVM ny fanehoan-kevitra izay nataony Paolo Emilio Raolonarivo Solonaval mahakasika ny antony mahatapaka ny jiro sy ny rano. Olana maromaro no notanisainy mahatonga ny tsy fahatomombanana eo amin'ny fahatapahan'ny famantsiana ny jiro sy ny rano. Eo ny fitombon'ny isan'ny mponina Antananarivo renivohitra, eo ihany koa ny resaka faty antoka eo anivon'ny Jirama. Mampametra-panontaniana ihany hoe mandoa jiro sy rano ve ireo ministera isan-karazany ireo mpitondra fanjakana ary mpiasan'ny Jirama. Anisan'ny olana goavana eto amintsika eto koa ireo branchement tsy ara-dalàna nefa tsy misy mijery ary ny farany ny resaka foto-drafitrasa izay efa antitra. Misy ihany koa ny vahaolana mifanaraka amin'izany olana rehetra izany izay natolotry Paolo Emilio fa amin'izao fotoana izao aloha raha migrevy ny vahoaka, raha midina an-dalambe ny vahoaka malagasy dia tsy misy tokony fanomezan-tsiny fa ny tsy mety kosa dia ny fanombana fananana iombonana ary aleo mba fangatahana am-pilaminana no atao, hoy Paolo Emilio Raolonarivo Solonaval. Raha eritreretina 100 000 personnes no voatriny Jirama tamin'izany andro zany efa 5 millions eto Antananarivo fotsiny satria tsika sady tsy manao recensement moa misy ny exode rural mifindra eto ilay vahoaka misy solution mba mety tsy court terme ty teneniko ty fa raha azo eritreretina any aoriana any manina rasarahany izy jiro sy ny rano ny vital tsy maintsy ilain'ny olona fa ny olona fa mampiasa solaire amin'ny na énergie éolienne sy batterie sahala amin'izay dia hita sorta amin'izay hoe makaiza les subventions zay raha faharoa perte angeny mahavoatsika eto dia misy ny perte administrative dia misy ny perte autre perte zany moa ve ireo institution sy ny ministère ireo sy ny sampandraram-panjakana mandoa jiro sy rano nefa hatramin'izay misy ligne budgétaire ao andaovana an'izany moa ve ireo mpitondra fanjakana marobe ankoatra ny mpiasan'ny Jirama efa tsy mandoa nefa remarqué au ministère rehetra fa mirehitra ny jiro amin'ny alina sa manolo hevitra zany hoe facture daholo ny malagasy rehetra zay mampiasa jiro sy rano y compris le mpiasan'ny Jirama fa raha mihoatra ny tokony consommation ny mpiasan'ny Jirama dia mipaye izy. Misy ny branchement illicite eraky ny tapotanety eto izy mba nanao contrôle an'izany antitra ny fantsona sy ny fitaovana rehetra dia za aloha tsy manome tsiny olona mitabataba fa ny manimba zavatra koa azadorana nefa eo fa leo manaova pression fa mba pression pacifique.
mahitsy sy mazava ny valikafatry Radorandrianarjona namaly any Paolo Emilio. Ekena fa misy daholo ireo olan'ireo, tsy lavina mihitsy izany. Tena miha-mivangongo tokoa ny vahoaka an'Antananarivo, simba ny fitaovana, simba ny tontolo iainana sy ny sisa. Fa ny tena fototry ny olana voalohany indrindra, ny tena antony mahatonga ny JIRAMA tsy mahomby amin'izao fotoana izao dia tsy inona akory fa ny mpitondra fanjakana ihany. Izay mpitondra fanjakana rehetra nifanesisesy teo dia tsy nisy ny vaky lohan'io JIRAMA io daholo. Indrindrandrindra fa ny filoham-pirenena, tompon'andraikitra voalohany tsy afa-miala amin'izany. Amin'ny maha orinasam-panjakana ny JIRAMA dia tokony hisy politika-panjakana mazava mampandeha an'io orinasa JIRAMA io ary mifampiankina tanteraka izany politika-panjakana izany sy ny resaka fitantanana. Manaraka izany, matoa ihany koa niditra hitondra firenena ny olona iray dia tokony efa vonina hitantana, tokony efa manana viana entina mamaha izany olana rehetrarehetra izany. Efa ela no nisy ny olan'ny JIRAMA. Efa navita mandat iray teo ihany koa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ka somary hafahafa ihany hoe maninona no amin'izao fotoana izao vao tena mikoropaka mitady vahaolana, fa maninona no izao vao mametraka programa. Efa tena latsaka ankady tanteraka ny olona izay vao mody hoe mitady vahaolana. Zavatra tokony efa natao tany amin'ny mandat voalohany tany izany. Izao hitantsika izao ny vokany rehefa tsy manana viana, mikorotana ambony ambany ny fiainan'ny vahoaka malagasy ary tsy misy mandeha amin'izay laoniny. Matoa misy esaiko ohatr'izao ny JIRAMA dia lesoko avy amin'ny mpitondra fanjakana ny mpitondra misy eo zany, ny mpitondra régime tamin'ity sy ny taloha rehetra orinasam-panjakana io société d'état. Tompona andraikitra tsy afa-miala ny président république amin'ny fandimby teo, tsisy ny rarahany io fa mpiankina ny politika-panjakana sy ny fitantanana resaka administration sy rehetrarehetra mifampiankina daholo zany. JIRAMA zany tena efa ela zany tokony efa nanana vision ela, toko hoe fanontaniana petraka dia io ty fitondrany ty efa nanao mandat ray. Maninona ny amin'izao toko hoe deuxième mandat zao zay vao manana programme be anamboatra fanangonan-drano ariana any nanao an'izao. Mpitondra fanjakana zany tokony manana vision, tokony vao tonga eo anao dia efa hitanao hoe zao zany hitondrako aty, fa efa ta kritika foana le izy misavoritaka ny olona zay hoe anamboatra fantsona lehibe ary anao fanga zany tsy afaka natao efa nitondra ianao 5 taona, inona ny tsy nananaovana an'izany, sa hoe avela mihitsy aloha isahotaka ilay firenena dia ianao miseho hoe zany mesia zany nahita an'izao. Tsy izany no mitondra firenena fa mila vina sy vision lavitra mba hiadanany vahoaka, tsisy romiromy sy korotana eto amintsika zao, frustration totale amin'ny fiainan'olona satria misavoritaka ny fiainan'ny malagasy. Ty manaraka ity dia somary tsy dia mazava ny fanehoan-keviny, mihodinkodina kely, tsy hita hoe makaiza loatra, miezaka miaro mafy ny mpitondra firenena satria raha namaly ny fanontaniana napetraky Radorandrianarjona teo izy hoe fa maninona no izao vao mitady vahaolana ny fitondram-panjakana dia izao ny zavatra navaliny. Tsy ny JIRAMA irery no asasahan'ny mpitondra raha ao anatina viana marobe, na dia hita izao aza fa efa nipetraka teo nandritra ny mandat iray ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Manaiky aloha izy fa zo fototra ny maneho hevitra raha misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena, fa mila jerena ny tena antony mahatonga ny fahatapahan'ny jiro, mila jerena ny tena antony mahatonga ny rano tapaka lava hoy izy. Mety ny fitaovana no efa antitra, ny fiovaovan'ny toetrandro ihany koa no manampitrotraka an'izany olan'izany. Ka raha tena mahay mandinika tsara ihany koa sika vahoaka dia tsy misy lesoka avy amin'ny mpitondra ny mahatonga an'izao fahatapahan'ny jiro sy tsy fahampian'ny rano izao, fa isika vahoaka dia maika hanome tsiny ny mpitondra foana ao anatin'ny zavatra tsy tokony sahaniny. Tsy mpandatsakorana na ihany koa mpamorona angovo ny filoham-pirenenantsika, fa isika vahoaka mihitsy no tsy ampy fanabeazana. Tsy aleo ve mifanampy dia miara-mandroso fa tsy faly anankihana foana nefa tsy mitondra vahaolana akory. Mpitondra ankehitriny zany zao milomo manarina zay afaka hareniny eo ary raha ny teny rato teo tao anatin'le izy hoe fa maninona no hoe zao vao manao an'izay. Tsy JIRAMA irery ny asa tokony hosahanina raha ohatra hoe ao anatina vinana zavatra be dia be, mety hoe misy zavatra mandeha tsikelikely makany. Za zany tena manaiky mihitsy zo fototra ny miteny, zo fototra ny mikomy, zo fototra ny mitabataba, azon'ny olona mihitsy ny maneho hevitra ao anatina zavatra anankiray tsy mahomby. Fa kosa ao anatin'ilay izy hoe jerena hoe
inona le antony mety ny climat atsika mihitsy ny mandroseza efa manomboka tsy misy dia le rano mihitsy nefa delestazy anao mazia ary ve zany aleotsika mezaka mandinika tsara zay tsika vao mezaka miresaka n'le zavatra anankiray hoe tsy le mpitondra mihitsy na le taloha na le akehitriny na iza no mahatonga n'le jirama raha tsy diso semi privé ny vahaolana zany a tsy mampanina privatise eo any fa tsika mahamaika atsika dia ny hoe hanome tsy ny mpitondra ao anatin'ny tsy asany tsy ny filohampirenena ngeny andeha andatraka orany ary tsy ny filohampirenena amorona angovo fa itsika vahoaka dia itsika le fanabiazana mihitsy ny tsy ampy ny vazaha ohatra mahita reny rano kely karekare ohatra zao dia ny mahamaika anazy amironana angovo fa ny atsika rano be mibodona sip de lalely fitsangatsanganana mahamaika atsika tokony avitantsika energie dia izay mahatonga le andao mifanampy dia miara-mandroso manoloana an'izany rehetra izany dia tonga dia nipetraka avy hatrany ny fanontaniany Arfidy Ramanandray be hoe misy mpitondra ve eto Madagasikara. Mampatsiaro ny fanontaniana napetraky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'izany fotoana izany tamin'ny taona 2012 hoy izy tamin'izany hoe misy fanjakana ve eto Madagasikara. Misy mpitondra ve eto Madagasikara. Manontany tena hoe fa mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara. Mahafa-po ve ny jirama misy ve fanjakana eto Madagasikara. Fa inona ary misy eto? Misy eto dia zao ny délestage zany ny zavatra misy eto. Apetrakitsika ao anaty fonteny any iny fa ny tiany Arfidy Ramanandray be atongavana dia zao ny mpitondra fanjakana indrindra ny tokony hamahany olana sedrainy vahoaka ary manamarina an'izany moa ny horonan-tsary izay nahitantsika ny filoham-pirenena Andry Rajoelina teo fa manao ny asany ihany moa irima miaro ny fitondrana milelaka ny filoha Andry Rajoelina. Ny olona mitondra firenena izany dia tokony hahay hoe inona daholo ny olana mianjady amin'ny vahoaka ao anatin'ny firenena, izany hoe tokony hanana viana arak'ilay voalazan'ny Rado Randrianarivona teo ihany koa. Ny fanampin'izany manana manam-pahaizana maro i Madagasikara afaka mikandoma mahany olana jiro sy rano io. Ananantsika ihany koa ny arena voajanahary toy ny renirano, ny rivotra, ny masoandro benanahary ahafahantsika mahazo angovo ka miverina amin'ilay tenin'ny Rado Randrianarivona teo ihany sika zany hoe ny mpitondra no fototry ny olana eto Madagasikara. Ny mpitondra ihany no antony tsy mampandeha ny jirama. Tsy ny vahoaka velively no tokony hitondra vahaolana fa ny mpitondra fanjakana. Kanefa inona ny vahaolana mba entin'ny mpitondra amin'izao? Efa hitantsika rehetra fa fampitahorana, fampiorohorona no entin'ny fitondram-panjakana amahana an'izany olana izany. Bomba lacrymogène no mitsenantsika vahoaka, fisamborana antsika vahoaka malagasy manao fitakiana ary mety tonga hatramin'ny fampidirana trano maizina mihitsy aza araka ny efa hitantsika tamin'iny teny Ambohipo iny. Ny mpitondra no mitady vahaolana izay no nametsahana azy eo amin'ilay fitondram-panjakana. Matoa ianao napetsaka ho président de république, matoa ianao napetsaka ho premier ministre lehibe ny gouvernement, matoa ianao napetsaka ho ministre, ainsi de suite, satria mahatsapa le vahoaka. Fa manana mpitondra zay. Gouverner c'est prévoir. Le fitondra ianao zany dia vao tokony mahatsapa hoe inona no olana. Zay le natao le namako tato hoe vina. Manany Madagasikara na manam-pahaizana, manany Madagasikara raha ohatra ka hoe renirano, manany Madagasikara raha ohatra ka hoe rivotra, manany Madagasikara raha masoandro benanahary anaovana inona ty green solar. Inona zany ny olana eto? Velona ry amin'ny fanontaniana anankiroa. Ny mpitondra, inona le vahaolana eto le mpitondra? Dia inona le vahaolana eto vahoaka? Ny vahoaka dada tsy mitondra vahaolana zany vahoaka, sa mialatsiny aminao. Rehefa potika le fatana kely mba vidiana tao an-trano otsinina, rehefa mipoka le telebe vody kely ao an-trano vidiana otsinina, miatoka zany ve ny jirama? Fa raha mba tezitra le olona reo ka mitroatra, rapita be vahaolany fanjakana, bomba lacrymogène dia sambory dia idio mba hoanatry ny hafa rehetra hoe tandremo izay miresaka olana mianjady avoaka eto amin'ity firenena ity dia ohatra n'iny moa mahazo azy. Zay avy no eritreretintsika zany. Manoloana an'izay dia namaly moa i Paolo Emilio ka raha ny fahenoana azy dia i Arfidy Ramanandray be sy ny namany indray no lasa responsable, lasa tompona andraikitra amin'ity resaka jiro sy rano ity. Ny antony satria
Ampitahory ny arifidy Ramanandray be ny olona izay te hanolotra vahaolana. Ampiororona any amin'ny tambazotra tserasera sosialy Facebook hoe piso lelaka izay te hiasa. Izany no mahatonga ny olona lasa kamo, lasa tsy te hanolotra vahaolana, tsy te handray andraikitra manoloana an'ity olana goavambe mikasika ny jiro sy rano ity. Ny zavatra tadiavin'ny arifidy Ramanandray be sy ny tariny dia ny tsy isian'ny vahoaka malagasy ho tonga saina intsony handray andraikitra hanao ny asa tandrify azy satria matahotra tenenina hoe piso lelaka na hoe naman'ny volomboasary. Efa mahanasahady ihany koa moa i Paolo Emilio tao anatin'izany resaka izany hoe tsy mpanompa-mpitondra ny tenany. Fa na izany na tsy izany dia nilaza ihany koa i Paolo Emilio fa efa nanolotra vahaolana ihany koa izy sy ny ekipany hamahana an'ity olan-jiro sy rano eto Madagasikara ity. Samy matahotra ny tsirairay hiteny ny ao am-pony sy ny zavatra hainy sy hanolotra vahaolana satria horohorondreo arifidy eo amin'ny Facebook eo hoe piso lelaka. Nefa izy to dia ny hainao fantany fa marina daholo ny zavatra teneniko to fa mipodika ao ambadika ao dia manao compte fake io zao dia hamely ahy efa piso lelaka ao izy. Dia iza ihany ary no hanolotra vahaolana eto. Za io zao dia efa ho capturena ny sariko dia tenenina amin'ny Facebook eo zao rapitso alatsinainy hoe io le riva tsy nanompa-mpitondra. Ireo olona tendrena isaky ny larobia matahotra fitsaram-bahoaka amin'ny Facebook. Nefa izy mpiasa fanjakana. Izy moa ny fanjakana ny vahoaka. Dia ilay vahoaka no sy tombony arifidy hanenjika an'izay olona mba tonga saina hiasa. Dia miravoravo tanana daholo ny olona satria matahotra za zao miara-miaina amin'ilay délestage sy ny rano tsy ampy. Fa mba nanolotra solution efa nanolotra zay tamin'ny 2019. Hatramin'izay horohoroantsika amin'izay zay olona tonga saina eto inona ny tadiavinareo io zany tsy hisy gasy ho tonga saina hiasa tsony eto satria tenenina hoe io piso lelaka dia io namany orange io dia namany zao. Tsy dia hivalapatra loatra amin'iny resaka iny ihany koa moa tsika fa mba natao fonoteny fotsiny iny ahafahantsika mijery ny hevitra ny fandona tao amin'ny fandaharana dony-resaka tamin'ny alahady lasa teo. Toizantsika amin'ny resaka vahaolana mahakasika ny famahana ny olan'ny jiro sy rano ihany izany. Misy vahaolana foezaka ihany koa no resahin'ny Radorandrianarjona izay hita ao Tsimororo izay avela fotsiny, tsy trandrahana araka ny tokony ho izy. Manoloana an'izany dia mipetraka indray ny fanontaniana hoe inona no mety ho antony mahatonga an'io toeran'io tsy trandrahana kanefa io tena vahaolana maharitra ahafahana mamany olan'ny jirama. Ary tsika eto dia manana ataoko hoe loharanona angovo azo trandrahana raha tsy teny izay moa efa nitabataba ary ataoko hoe efa betsaka koa ny manam-pahaizana amin'ny tena izany amin'ny resaka Tsimororo io zany dia tena fanontaniana lehibe mipetraka ary apetraka amin'ny fitondram-panjakana mihitsy hoe inona ny tsikitiana an'io Tsimororo io tena hoe amin'ny tokony ho izy. Misy mitsanjaka ny Madagasikara olona fa tsy mbola mandeha amin'ny tokony ho izy le izy fa io dia tena ahafahana mamany olan'ny jirama mihitsy io ataoko hoe menaka mavesatra io na huile lourde io afaka mava ny olan'ny jirama. Inona ny tsy trandrahana an'io Tsimororo io sy ny ataoko hoe zay énergie fossile rehetra inona ny sakana pression avy any ivelany ve pression an'ireo mpiara-mombonantoka ve sa ny eto Madagasikara mihitsy ve ny tsy vonona. Ny fisian'ny olona izay manana tombontsoa any ambadika any no mahatonga antsika ho sahirana toy izao fa kosa tsy ny filohan'ny Repoblika velively hoy Paolo Emilio. Ny filohan'ny Repoblika dia miezaka mitady vahaolana ho antsika vahoaka fa tsy fitadiavana tombontsoa no nilatsahan'ny filoha Andry Rajoelina teo. Ka noho izany tokony samy mahay mandray ny andraikiny avy sika tsirairay andraikitra izay tandrify azy fa tsy moramora ny mamany olan'ny jiro sy rano satria mavesatra be io asan'ny jirama io. Matoa sika sahala amin'izao dia misy olona manana tombontsoa amin'izao fiainana manahirana zao. Voilà. Misy olona manana tombontsoa ngany ho any sao dia mieritreritra isika hoe ny filohan'ny Repoblika no manana tombontsoa amin'izany sy izany ny lasahany teo. Fa hitondra solution ny azontsika atao dia zao samy manao zay manandrify azy dia samy manao zay tsy mampavesatra ny vahoaka zay zao no nataonay fa ty jiro sy rano ity zany mba samy valalanina ihany tsika zao hoe inona moa zany ny solution ho hitatsika androany eto raha sy hoe hiantson'le zalahy mpanao tiktak do iny
fa mavesatra be le asa nareo mpiasan'ny jirama reo mety manenina hoe manenina zay miasa ato. Ity tenin'ny Arfidy Ramanandray be ity kosa angamba mba ampisaintsainantsika rehetra vahoaka malagasy tsy akanavaka satria tsy vao zao io olan'ny jirama io no nitranga fa efa tany amin'ny andron'ny tetezamita. Raha tadiditsika moa dia tezitra tamin'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina daholo ny vahoaka malagasy noho ny fahatapahan'ny jiro sy rano lava tao aorian'ny nahalan'ny filoham-pirenena. Ny zava-nisy dia efa niananjavona ny resaka délestage teto Madagasikara kanefa rehefa niditra teo indray ny filoha Andry Rajoelina dia vao maika nirongatra indray izany fahatapahan'ny jiro izany, vao maika ny mafy ary ny tena loza dia amin'izao taona 2024 izao dia vao maika me mahery vaika izany fahatapahan'ny jiro sy rano. Tamin'ny andron'ny tetezamita ny problème ny resaka jirama teto amin'ny firenena dia rehefa tonga ny filoha Hery Rajaonarimampianina dia izay no niatakena anazy a première année sy deuxième année any mandahany hoe tsy fahafahana nanala ny olan'ny jirama. Zahako Arfidy Ramanandray be tafaresaka ary mifampiresaka ela be tamin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina tamin'izany ary zany teny taminazy hoe ianao kosa nie no niteny fa hoe afaka 6 mois 3 mois dia voavahantsika ny olana amin'ny jirama. Zao natao tamiko hitany Arfidy même pas 6 mois ozy, même pas 3 mois fa 1 mois dia vavaha ny olana fa ny problème ozy a lasa mamelona an'reto orinasa vahindray manontolo retsika izay anofatsika groupe dia nanomboka teo a no nisy an'izay a ny fanaovana le teny Batolampy sy ny sisa ray manontolo reny ary ny zavatra nisy jereo ny tahiry-kevitra ny Paolo fa tamin'ny taona 2018 tamin'ny taona 2018 efa plus ou moins tsy hita ny resaka délestage a teto Madagasikara dia jereo any nitarehy marika ray manontolo fa efa nanomboka tsy hita izay olan'ny jirama zay a tany hoany amin'ny 2018 tany hoany fa amin'izao fotoana teo indray nisy mpitondra teo fa atao 6 mois vao miaizy tena nyrongatra ary amintsika amin'teny zao izy a mahazo ny somom amin'izany. Araka ny hitantsika teo dia maro ny vahaolana naroson'ireo vahiny tao amin'ny tondresaka manoloana ny olana be mikasika ny jiro sy rano na dia nisy aza ny tsy fitovian-kevitra. Tao ny tonga dia nahitsy hoe ny mpitondra no tena fototry ny olana. Tao kosa ireo mpilelaka moa indrindra no nahita fa tsy misy idiram-pitondra izany fa ny olana tia ambadika toy ny fiovaovan'ny toetrandro ateraky ny fahasimban'ny tontolo iainana, ny fahanteran'ny fitaovana ampiasaina, ny tsy fahampian'ny fanabeazana ny vahoaka sy ny sisa no tena mahatonga ny jiro sy rano tapaka lava ka any no tokony hovahana. Nisy koa ny famahana olana mifantoka kokoa any amin'ny resaka ara-teknika na tany amin'ny andaniny na tany amin'ny ankilany ka anjarantsika tsirairay avy no mandinika hoe inona no mety ho tena vahaolana maharitra hamahantsika an'ity olana goavamben'ny jiro sy rano iainantsika vahoaka malagasy amin'izao ity. Zay indray ary ny video antsika ka misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany. Aza dino misabone sy manao j'aime an'ity video ity dia amin'ny manaraka indray.